am'fanarahanao any tompo, am'fanarahanao any Kristy. Dia nefa mandeha le fotoana dia ohatra ny hitanao hoe tsy mety miova mihitsy ianao, hitanao hoe misy zavatra mahasolafaka anao foana, le zavatra efa nieritreritinao fa mibebahanao iny a mbola averinao ihany le izy. Dia izy ianao hoe za ngamba olona tsy voavonjy, za ohatra mety tsara velatsia amin'olona fotsiny satria miteny izao zavatra teneniko nefa Z ny zavatra mitranga amin'ny fiainako. Eny ivelany eny tena ohatra mirehatra be ho an'ny tompo. Dia nefa ao amin'ny efitraniko manginginao tena mbola miady, tena mbola hiara mifakapanahy, tena mbola ary miara mifakapanahy moa zany tsy fahotany, hiara mifakapanahy daholo ny olombelona rehetra. Jesosy tonga dia tany dia miara mifakapanahy, fa tsy mitovy le hoe hiara mifakapanahy sy le hoe milatsaka, tafalatsaka ao anatin'izay mifakapanahy izay dia tena lasa manatanteraka an'ilay ota, izany hoe tena lasa tafandika an'ilay lalànan'Andriamanitra, tafandika an'ilay lalan'Andriamanitra. Zavatra roa samihafa mihitsy izany. Ka te hampaherenao hoe tsy ianao rery tratran'izany, za miresaka aminao izao tratran'izany foana. Tamin'ny voalohany tamin'izany vao atao hoe vao nanomboka ny ova mibebaka le antsony ao anaty baiboly hoe ny ova fo, le antsony anaty baiboly hoe nateraka indray. Tamin'izaho vao niaina an'izany dia tena nieritreritra hoe vita, afaka, tsy hisy fahotana intsony. Diso ianao maha olombelanao ary raha mbola eto tany ianao dia satria ao anatin'ny ohatrany hoe ADN antsika ao anatintsika ao tena miraikitra ao le ota. Amin'ny nofo ara-nofo ny resahako, fa ny ara-panahy rehefa novonjen'Andriamanitra ianao rehefa nandray famonjen'i Jesosy ianao dia ateraka indray le fanahinao. Le fanahinao zany lasa vaovao, lasa ao amin'ny Kristy, lasa ao amin'ny Jesosy le fanahinao. Fa le nofinao mbola miraikitra amin'le nofinao le ota. Ka raha mbola eto tantsika, raha mbola manana an'ity nofo ity tsika dia tsy maintsy misy fotoana solafaka, fa zao tadina tsy mitovy mihitsy ny olona mbola tena miaina ao anatin'ny fahotana ary milomano ao izy dia tena hoe fomba fiainany, izany hoe mode de vie, style de vie mihitsy le izy. Samihafa mihitsy izay sy le hoe efa voavonjy, efa nandray famonjena, efa novain'ny tompo ny fanahinao, fa ny ara-nofinao misy fotoana mbola mijera ihany, mbola solafaka ihany. Dia iny zany le mahatonga antsika miatoraka amin'ny Kristy. Iny le mahatonga antsika miazakazaka aingana, mibebaka izany hoe hovainaingana le famindra, hovainaingana le zavatra tsy nety natao dia miverina indray ao amin'ilay fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Sarotra le izy amin'ny maha olombelona. Raha tsika rery, raha ny effortsika rery zany tsy ho tafavoakantsika mihitsy. Maty amintsika dia tsy ho tafavoakantsika mihitsy. Fa ny antony mahatonga ny olona ao amin'ny Kristy, izany hoe ny olona efa voavonjy, efa nateraka indray, mahatonga an'ireny olona ao amin'ny Kristy ireny ohatran'ny hoe afaka, raha amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe afaka misurmonter, afaka mihoatra zany an'izay herin'ny ota izay. Ny antony mahatonga antsika afaka manao an'izay dia satria ny fanahy masina no velona ao anatintsika. Ka androany dia akahiry antsika rehetra ny tenako ao anatin'izany, satria tena hitako hoe misy fotoana roa andro izay tena nahatsapa an'izay zavatra izay ary latsaka tao anatin'ny alahelo mihitsy hoe fa maninona re za Jesosy no mbola ohatr'izao foana, 20 taona izay niaraka taminao dia mbola izany foana, mbola tratran'izany foana. Fa nampatsahiviny hoe raha mbola eto an-tany dia tsy maintsy misy ny zavatra ohatr'izany, izany hoe mekely le izy arakaraka ny anatonantsika n'ilay fahazavana, arakaraka ny anatonantsika n'Andriamanitra dia mevitsy, miala zany le izy. Fa misy fotoana
tafilatsaka kely fa mahasamihafa antsika amin'ny olona miaina ao anatin'ny fahotana isan'andro dia tsika miarina dia miazakazaka tsika mifona dia dioviny rano Jesosy dia lasa indray tsika manon lalana dia manatona fahazavana trany, manatona fanjakan'Andriamanitra trany. Izay zavatra mba tiako akahirizana antsika androany dia amin'ny manaraka indray tsika mihinana.